Dorcas na Tabita Dorcas indray no vehivavy ao am-baiboly izay anarantsika mandritra ty 70 andro fiandrasana indray ny akaran'i Jesosy any an-danitra rehefa avy niaraka ny 70 andro niandrasana ny nitsanganan'ny tamaty sy niatrehan'ny hazo fijalianantsika aorianan'izao Pasika 2024 zao. Tabita Dorcas, vehivavy mpianatry Jesosy zany hoe misy vehivavy ny mpianatry Jesosy ary tena ilay fiteny hoe matetria féminine hoe matetesy ilay ao amin'ny teny grika indraindray adika hoe apôstôly no ampiasainy mpanoratra ny asany apôstôly toko 5 any 5:1 ka hatramin'ny 2:20 zany hoe Tabita Dorcas zany no vehivavy voalaza fa apôstôly vehivavy tokana voalaza ao amin'ny baiboly ilay hoe matetria izay efa nivakitsika amin'ilay vidéo momba ny fifaninanana ny asany apôstôly toko 5:1 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny teny malagasy dia nadika ny baiboly malagasy hoe mpianatra zany hoe mitovy tanteraka amin'ny filazana ny apôstôly Petera mpianatra Jesosy disciple tsy hoe follower ohatrany hoe olona manaradia be dehibe izay tsy lasa mpianatra Jesosy ihany zany fa tena hoe mpianatra no vidiana manaradia manaraka an'ilay ataon'ny mpampianatra izay no mahatena hoe mpianatra Jesosy azy dia i Dorcas zany na Tabita Dorcas no vehivavy voalazan'ny teny grika araka ny voasoratry Lio ao amin'ny asany apôstôly toko 5 mpianatra Jesosy vehivavy apôstôly vehivavy ary ilay hoe matetria tena hoe féminin pluriel mihitsy izy zany hoe maromaro zany ireo vehivavy mpianatra Jesosy ireo vehivavy apôstôly ankoatran'ireo hoe 12 izay voatonona anarana ny tany sain'ny filazantsara maromaro. Iza moa ty Dorcas ty? Ny mampalaza azy indrindra dia hoe mpanao asa soa, mpanjaitra akanjon'ny vehivavy, mpanantena na madivady ary rehefa maty izy dia izay ihany no lasa nalaza hoe mpanao asa soa ohatra hoe diakona moa zany amin'ny fiangonana luteranina indrindrandrindra moa zany aty Amerika amin'ny Evangelical Lutheran Church of America ohatra izay misy ny seminaire ianarako dia miara-mianatra ny izay te hianatra ho diakona sy izay te hianatra ho pastora zany hoe tena misafidy mihitsy ianao hoe ministeran'ny teny sy ny sakramenta ve sa ministeran'ny latabatra ilay manao asa soa tahaka ny natao Tabita Dorcas fa tsy miavaka ohatra ny an'ny Izoly Sinoda sy ny fiangonana sasany izy hoe ny vehivavy rehetrarehetra dia tsy maintsy manao diakona daholo dia ny lehilahy rehetrarehetra manao pastora fa atao amin'ny seminaire ianaranay zao misy vehivavy mianatra ho diakona, misy lehilahy mianatra ho diakona, misy vehivavy mianatra ho pastora, misy lehilahy mianatra ho pastora dia mitovy ny programa fampianarana mazava ho azy moa zany ilay teny fototra hebreus grika sy ny momba ny sakramenta rehetrarehetra tsy obligatoire zany hoe tsy voatery ianaran'ilay mpianatra diakona fa ny mpianatra pastora kosa dia tsy maintsy mianatra izy rehetrarehetra dia miara-mianatra ary samy atao ordinationa tena hoe ordinationa ho diakona na ordinationa ho pastora ny amin'ny Evangelical Lutheran Church of America na LCAM ny afantarany luteranina malagasy anazy dia io zany no isan'ny tantara nanatsoahana ilay hoe vehivavy tahaka ny Dorcas tahaka ny Tabita Dorcas dia manao asa diakona fa tsy atao ordinationa pastora nefa eto amin'ny asany apôstôly toko 5 ty dia mitovy tanteraka tena hoe ilay teny fototra grika hoe matetesy masculin no nadika tamin'ny féminin matetria ilay matetesy apôstôly Petera apôstôly Paul nampiasaina tamin'ny lehilahy mihitsy koa no ampiasaina amin'ny apôstôly Tabita Dorcas izay tsy mpanao asa soa fotsiny izy tsy hoe izy no diakona voalohany nanao fitandremana latabatra fa izy no vehivavy tokana voatonona anarana ao amin'ny testamenta vaovao natsangany Petera tamin'ny maty tsy hoe Jesosy ihany no nitsangana tamin'ny maty dia tapitra teo ny tantaran'ny fitsanganana amin'ny maty tsy hoe tamin'ny Jesosy velona ihany no nanangana ilay zanaka lany vehivavy mpitondra tena nanangana ilay vehivavy zanaka vavy ilay zazavavy natsangana tamin'ny maty na nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty fa mitohy ny asan'Andriamanitra manangana olona maty. Anisan'izany i Tabita Dorcas izay vehivavy natsangany Petera tamin'ny maty avereno vakina ilay asany apôstôly toko 5 ka hatramin'ny 2:20 dia hitanao fa tany Jopa anara-tanàna malaza ao am-baiboly moa ty Jopa ty io ilay tanàna nadosiran'ny Jona rehefa niran'Andriamanitra dia hitory teny tany a Ninive izy ka tsy nety dia hitory satria fahavaliny zanak'Israely zany Ninive zany eritreretina hoe mpanota olona efa mpanota ohatra eritreretintsika hoe olona efa mpijangajanga ireo olona efa manao fiainana sodomita ireo ve dia ary ianao no iran'Andriamanitra mandeha hitory dia kamo anao za manokana moa dia kamo tahaka ny Jona dia mandeha mandositra amin'ity tanàna antsoina hoe Jopa ity i Jona tamin'izay dia tamin'io izy ilay natsipy avy teny an-dranomasina moa dia niditra tao anatin'ny kibon'ilay trozona nandritra ny 3 andro sy 3 alina tandidony Jesosy ilay maty nandritra ny 3 andro ary nitsangana tamin'ny maty ka izay no mahatonga ny hazo fijaliana tsy nisy an'i Jesosy tsy voafantsika eo fa efa niakatra any an-danitra Jesosy ary efa nitsangana tamin'ny maty dia tamin'ity tanàna fandosirana tsy te hanao asan'Andriamanitra ty zany no tanàna nomenany ity Tabita Dorcas ty zany hoe morokiseranatsambo zany izy io any amin'ny ranomasimbe ny Mediterane any zany hoe tanànan'ny Jiosy amin'ny zaratany Dana ilay zanaka vavin'i Jakoba izay tsy voalaza matetika ao amin'ny baiboly dia nanana zaratany tahaka an'ireo lehilahy koa izy tsy ilay 10 ihany zany no nizarana tany tao amin'ny tanànan'ny Israely fa Dana ilay zanaka vavin'i Jakoba koa dia nanana zaratany ary ity tanànan'ny Jopa ty dia isan'ny zaratan'ny Dana
eny akaikin'ny Ezipta zany leo atsimony amin'ny ranomasimbe Mediterane izy zany hoe fivezivezen'olona zany ty tanànan'ny Jopa ty misy olona tonga, misy olona mpiavy de i Dorcas habita Dorcas zany tsy iray hoe nahita maso an' Jesosy mitovy amin'ny foible ilay nianarantsika teo ihany hoe foible niara-niasa akaiky tamin'ny apôstôly Paoly de i tabita Dorcas indray zany mifakafantatra amin'ny apôstôly Petera izy tsy niaona ny vatana tamin'i Jesosy izy tsy isany mitovy amin'ny ry Maria sy ry Marta sy ry Elizabeta sy ry Anna zay nahita maso an' Jesosy izy fa naheno maha mipetraka amin'ny seranan-tsambo amoron'ny seranan-tsambo anazy zany de misy olona mivezivezy de nahenoina hoe misy an'izany Jesosy zany tany a Nazareta tany nitety an'izany Samaria zany nitsofoka tany amin'ny tanànan'ny fahavalo zany nitoro-teny sy nampianatra ary nikarakara malahelo sy mahantra de nino an'izany Jesosy zany i tabita Dorcas nino izy fa nombona tamin'ny hazo fijaliana zany Jesosy zany nombony Pontio Pilato ary nitsangana tamaty ary naniraka mpianatra nanohy ny asa fitoriana andry Petera de araka ny voalazaresan'ny apôstôly tombo fahasivy moa zany Petera de tao amin'ny tanàna anankiray tany akaikikaiky Jopa tany rehefa maty nodimandry i tabita Dorcas. Ny hoe tabita moa de teny hebreo izy io ary ilay Dorcas de nihevitra an'ilay hoe tabita ihany amin'ny teny grika tahaka ny baibolitsika ny testamenta taloha voasoratra amin'ny teny aramaika teny hebreo de ny testamenta fofa voasoratra amin'ny teny grika zany hoe efa multiculturel zany teto ny fivavahana mbola tsy natsona hoe kristianina izy teto fa fivavahan'ireo mpanaradian'i Jesosy izay mino fa nitsangana tany maty Jesosy ary naniraka ny olona rehetra hitory filazantsara ny filazantsara tsy ilay hoe fampianaram-pinoana dogmatika tsy mahazo manao an'izao izao ihany no fanao rehefa mivavaka naromodan'i Jesosy izany vao nitsangana tamin'ny maty fotsiny izy de tsy ilay Petera lehilahy ilay nolazainy hoe omenanao ny fanalahidiny any an-danitra sy tia tany no nahita ny nitsanganany voalohany fa noravan'i Jesosy tanteraka ny kolotsaina hoe lehilahy aloha fa vehivavy alohany nahita azy voalohany raha mijery ny fitantaran'ny Matio ny andron'ny Paska sika de Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray no nandeha nidodidody voamaraina tany am-pasana nieritreritra hoe hanositra ny fatin'i Jesosy izay maty fa tsy nanantena hoe ahita an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty no nahita an'i Jesosy voalohany. Ilay anjely aloha no miteny taminy efa tsy ato-tsony izy fandana teny no mpianatra hoe efa nitsangana Jesosy de ny an-dalana mihazakazaka reto vehivavy reto andeha hiteny amin'ny mpianatra no niaona tamin'i Jesosy miankoka teo hoditry Jesosy zany hoe vehivavy no nahita Jesosy nitsangana tamin'ny maty tany voalohany ary vehivavy no niran'ny Jesosy nilazany zany vaovao mahafaly filazantsara ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty nandresy ny hazo fijaliana zany tamin'ireo lehilahy apôstôly matetisy de vehivavy apôstôly mateteria no nilaza voalohany ka izay mahatonga ny tabita Dorcas vehivavy apôstôly nanohy ny asa zay nankarahan'i Jesosy. Ny asa nanarahan'i Jesosy tsy ilay asa ministeri mitory ny teny sy mizara ny sakramenta ihany fa asa nanirahan'i Jesosy koa ary tena nataon'i Jesosy ny nikarakara ny mahatra ny malahelo fa tsy misy lelaka amin'izay efa manana ihany. Marina fa nandeha ny vahiny tany am-panan-karena Jesosy, nandeha ny vahiny tany am-mpanota Jesosy fa isany natao zava-dehibe amin'ny mahasany amin'ny maha Mesia. Ilay Mesia koa de teny hebreo na dika amin'ny teny grika hoe Kristy zany hoe efa tena tradisiona ny fiangonana izay mino an'i Jesosy ho Kristy mihitsy zany le sady mampiasa teny hebreo sy teny grika tahaka ny hoe tabita amin'ny teny aramaika na dika hoe Dorcas amin'ny teny grika sy hoe Mesia amin'ny teny hebreo na dika hoe Kristy amin'ny teny grika zareo mitovy ihany zany ireo fa zay mihitsy moa ilay fivavahana nentin'i Jesosy tsy hoe tsy maintsy amin'ny teny hebreo ihany na amin'ny teny grika ihany na amin'ny teny latina ihany fa rehefa nirahan'i Jesosy ny fanahy masina de niteny tamin'ny fitenin'olona samihafa ireo mpianatra ireo nandeha nizarazara nitory tamin'ny toerana samihafa zany hoe tsy ilay eritreretin'olona hoe zay eglizy natsangany Petera ihany no eglizy natsangany Jesosy fa ireo apôstôly lehilahy sy vehivavy ireo de samy hafa de efa niparitatra samy nanangana ny fiangonana tao ny fiangonana natsangany Petera niaraka tamin'ireo Jios izay mbola ny fady an'ireo fadin'ny Jios tahaka ny hoe tsy mihirana kisoa nanaja ny sabata miforana sy ny fiangonana izay natsangany ny Paoly any amin'ny tanàna Jentilisa zay ozy izy hoe tsy voatery forana tsony ianareo afaka hoanina daholo ny rehetrarehetra efa trany amin'ny voalatsaka mihitsy zany ny fanahy masina no efa nisy ny fahasamihafany fiangonana izay naorin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty ary tsy nitory-teny fotsiny fa nanao asa soa tahaka ny tabita Dorcas zany hoe samy fivavahana kristianina daholo zany na zay mbola nanaja an'ireo finoana sy kolotsaina Jiosy notarian'i Petera nanaja ny finoana sy kolotsaina grika sy Jentilisa zay notarian'i Paoly ry Tomasy nandeha tany Azia de nanaraka ny fomba ny Azia tany koa de tahaka ny tabita Dorcas vehivavy zay tao amin'ny tanànan'ny Jopa de nanao zay fanompoana tandrify azy tao koa izy de ny zavatra nitranga de ity tabita Dorcas ity zany tsy voalaza soratra masina hoe nanambady ve izy sa tsy nanambady fa araka ny mitondra ny anarany zany izy fa tsy voalaza tahaka nyreto vehivavy tany amin'ny testamenta taloha reto hoe vadiny ihany niteraka ny anina de eritreretina hoe na vehivavy mativady koa izy na vehivavy tsy nanambady fa nanantana izy azy matoa ny asa nataony de nandraitra akanjo ho an'ireo vehivavy sahirana sy mativady
Zany hoe nomen'Andriamanitra talenta izy na haina anjaitra dia tsy nampiasana ho business hampandrosoany ny tenany fotsiny teo amin'ny tanàna fivezivezen'ny olona tsara anaovana business port ivarotana amin'ny olona manan-karena io ny talenta nomen'Andriamanitra anazy fa nampiasainy mangingina nanaovany fitafiana ho an'ireo tsy manan-kotafiana. Zany vehivavy maty vady vehivavy mpitondra tena zany tamin'ity tontolon'ny testamenta vaovao ity dia tsy nanana asa tsy misy lehilahy mpiahy intsony sahirana tsy mahavoavidina lamba tafiany aza dia io no misiona nataony Tabita Dorcas. Tsy mba nisehoseho izy, tsy mba nangataka tamin'ny petera izy hoe omeo alalana atao ordinationa diakona zay vao nanao an'ity fa nataony an-tsitratolo tariny fanamasina izy dia nanao an'izany ampitiavana tsy misy nahalala akory aza i Dorcas hoe nanao an'io asa soa io ary tsy voalaza mihitsy ny anarany tsy efa maty izy. Maty tahaka ny olona rehetrarehetra moa izy narany izy dia maty dia reto vehivavy le nanjairany lamba reto zany no nalahelo nitomany niara nampandro ny razana moa zay ny fomba jiosy zay ny fomba fanao manana anarana ara-mahika anazy moa dia rehetrarehetra hoe vehivavy jiosy zany izy fa izy mipetraka teo amin'ny tanànany feziny grika sy romanina dia nanana anarana dobla grika koa izy hoe Dorcas dia manana an'ilay efitra ambony izy zany hoe vehivavy manana ny maha izy azy zany izy fa tsy le mipetraka tamin'ny trano boribory matoa trano hoe efitra ambony tahaka an'ilay efitra ambony zay nanasan'i Jesosy ny mpianana nanao ny fanasany tompo talohan'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana dia efitra fandraisam-bahiny miavaka ho an'ny olona manan-katao zany io ka tena azo lazaina hoe vehivavy nanan-katao zany ity Dorcas ity fa tsy nampiasa ny talentany sy ny fananany hampitomboana ny momba anazy sy ny fandraisany tamin'ireo mpanan-karena tahaka azy ihany fa nampiasa ny harena sy ny talentany nanampiany an'ireto vehivavy sahirana vehivavy mativady tsy manan-katao reto ka zay matetika no malaza kokoa momba ny Dorcas Tabita hoe mpanao asa soa fa izy koa dia tokana natsangany beteraka rehefa nanao an'io asa soa io tsy nisy nahalala tany amin'ny mangingina izy dia nasehon'Andriamanitra mibaribary ny asany izay nataony tao amin'ny mangingina. Nasehon'Andriamanitra fa ny vehivavy antsoin'Andriamanitra na dia tsy misehoseho aza amin'ny asa ataony na dia tsy reconnu aza araka izay eritreretina ho rafim-piangonana dia Andriamanitra no maneho azy. Nasehon'Andriamanitra nataony maty mihitsy aloha nanaitra ny attention ny olona dia tonga petera nisy nilaza tamin'ny petera hoe maty Tabita Dorcas tongavanao hanatrika ny fahoriana fa tsy hoe tongavanao hanangana anazy amin'ny maty no nanehon'Andriamanitra ary voatantarana mandraka ny roary amin'izao efa 2000 taona mahery aty aoriana izao voasoratra ao amin'ny baiboly ny anaran'ny Dorcas sy ny asa nataony zany hoe ny asa ataon'ny vehivavy ny asa fanompoana ataon'ny vehivavy amin'ny mangingina dia asehon'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra ho fantatro izao tontolo izao hoe antsoin'Andriamanitra iran'Andriamanitra koa ny vehivavy vao nitsangana tamin'ny maty fotsiny Jesosy dia ny vehivavy nasainy tontolo voalohany ary tsy nijanona teo ny asa fitorinana ataon'ny vehivavy fa rehefa niakatra ny an-danitra Jesosy dia tahaka an'ireo lehilahy apôstôly koa dia misy vehivavy apôstôly koa mpianatra Jesosy koa nanohy ny asa izay nanirahany Jesosy azy. Zany hoe amin'ity fotoana nahafaty azy ity zany aloha dia tsy manambady tsy mananjanaka Dorcas fa manana ny maha izy azy izy ary ireto vehivavy mpitondra tena mativady sahirana nanjairany akanjo reto no nanodidina ny fadiny teo atao amin'ny efitrano ambony ary ity moa zany no saritsariny ireny hoe monastera ny vehivavy nasera ireny satria rehefa nanomboka ny asa izy dia mazava ho azy nisy vehivavy maromaro koa tonga nanatona anazy ireo le nampino ireo ihany zany no lasa nanampy ny hafa koa mety hoe niarana anjaitra tamin'ny tao koa dia niarana nome fitafiana ho an'ny vehivavy sahirana mitovy aminazy dia tahaka ny zava-misy amin'ny asa fanompoana ankehitriny ihany misy amin'izay koa ny vehivavy sy ny olona mpanan-karena manodidina nahita hoe mba te hanomboana ny asa ataonao koa zahay ry Tabita Dorcas dia tao ny mpanohana ara-bola mety hoe nandefa ny akanjo nitady ny kofehy nanome fitaovana dia lasa tena communauté-na vehivavy mitovitovy amin'ireny couvent misy masera misy hoe religiosy manao asa soa ary mahatra sahirana ireny zany mitovitovy amin'izay zany zavatra nataony Tabita Dorcas. Ny lesona fito izay anarantsika zany momba ny tantaran'ny Dorcas dia izao hoe nanompo ireo tsy manan-katao tena sahirana sy voahilikilika tao amin'ny fiarahamonina i Dorcas nampitafy azy tsy mitoroteny tahaka ny Paoly sy Petera na apôstôly vehivavy azy fa nanao asa fanompoana zay no nanirahany Jesosy azy. Zany hoe ilay présence ny amin'ny fo vehivavy teo amin'ireto olona sahirana reto zany tsy nitadiavany sitraka tamin'izaniza dia hitan'Andriamanitra ary nasehon'Andriamanitra ny baribary fa tsy navelan'Andriamanitra nataony tany amin'ny mangingina fotsiny ihany. Zany hoe fahafatesana ny Andriamanitra zany rehefa manangana ny olona maty mazava ho azy tsy ny olona rehetrarehetra maty no atsangan'Andriamanitra maty fa misy zavatra tian'Andriamanitra aseho ao. Ilay asa nataony tamin'ny mangingina tsy fantatra nizaniza tany zany no tian'Andriamanitra aseho hoe nofidian'Andriamanitra ny vehivavy hampanaovy ny asany tsy voatery mitovy amin'ny asa ataon'ny lehilahy fa mila fantatry ny olona koa. Zany hoe anehoan'Andriamanitra ny voninahiny tsy tahaka an'ilay nataon'i Jesosy tamin'ny Zakaiosy ilay anadany Marta sy Maria ilay hoe efa maty efa nalevina mihitsiny fa mbola ao an-trano ilay razana mbola ao amin'ny efitra ambony. Zany hoe ilay Petera niaraka tamin'i Jesosy nahitan'i Jesosy nanangana an'ilay zazavavy tamin'ny maty zany no tena nanao kopikole zavatra nataon'i Jesosy mihitsy izy tonga taon'ilay fahoriana izy nasainy nivoaka daholo ny olona dia mivavaka izy sy ilay vehivavy
razana rery ny tao amin'ilay efitrano dia mivavaka betera dia mitsangana tamin'aty. Ny fananganan'Andriamanitra ny olona maty zany tsy hoe mahazo bonus fotsiny ilay olona fa hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Teo vao fantatry ny rehetrarehetra hoe ay ve ka efa nanao asa soa maro be ity tabita Dorcas ity e, efa natsangana tamin'aty zany izy, zany hoe nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'io fananganany Petera nazy tamin'ny maty io zany ny asany. Ho anay izay efa avy niatrika fahoriana rehefa maheno tenin'Andriamanitra tahaka an'izao tamin'ny fahorianan'ny dadanay izao aloha dia hoy izay hoe Andriamanitra mba hatsangano moa dadanay anao mahay manangana ny maty. Dia nefa rehefa avy eo anefa hatsangana nefa mbola ho faty foana ihany, maty foana ihany nefa tabita Dorcas taorianan'io e, maty foana ihany Zakaios rehefa natsangana tamin'ny maty, Lazarus azafady rehefa natsangana tamin'ny maty. Fa ny fananganan'Andriamanitra olona maty zany dia misy zavatra tian'Andriamanitra sy mbola misy zany mandraka ankehitriny. Maro be koa no rehefa misandosandoka hoe natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty hoy e, dia fa mifangaro tsy fantatra intsony fa za zao mahafantatra misy malagasy mijoro vavolombelona tena natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Mitany malaza be amin'izany i mama Nellava mama Vonavana Germaine natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty tsy indray mandeha tsy indroa fotsiny izy fa misy zavatra tian'Andriamanitra aseho zany ao. Ny attention'ny olona zany tamin'ny kokoa rehefa hoe mitsangana maty ny olona anankiray satria io no zavatra tsy hitan'ny siansy mandraka ankehitriny. Io rehefa nanota ny olona tao amin'ny saedera Deus Andriamanitra asolo tao ny azonaina sao dia alain'ny olona koa ka ho velona mandrakizay koa ny olona. Io ilay fahefana tokana tsy nomen'Andriamanitra antsika olombelona mihitsy na siantifika manam-pahaizana ohatrany ahoana aza dia maty daholo. Io fitsanganana maty zany ampiten'Andriamanitra attention rehefa tsangana tamin'ny maty Jesosy be dia be mijios mpiray tanindrazana taminy nahita anazy hoe tsy hoe zanaka mpandrafitra e, tsy hoe mahatra kely ahoana koa ny mahamesia an'io, ny atao hoe mesia amin'ny jiosy, amin'ny fivavahana jiosy zany. Ny fivavahana jiosy moa tsy afaka misaraka ny azy ny kolontsaina sy ny fivavahana sy ny politika. Ny mesia zany amin'ny jiosy dia sady manafaka amin'ny mpanjana tany, tsy nanafaka ny jiosy tamin'ny romanina Jesosy zay tsy hanekely zareo anazy ho mesia mandrak'androany anie, fa ny mesia amintsika kristianina kosa ilay hoe Kristy dia tsy ilay manangana antsika eto amin'ity fiainana ambony tany ity ihany fa ilay manangana antsika any amin'ny fiainana mandrakizay ho velona mandrakizay miaraka aminy ihany antsika araka ny teny rehefa niakatra any an-danitra izy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia any no velona mandrakizay ianareo. Ny fitsanganana maty eto zany izay mbola ho faty ihany anefa anao rehefa avy eo dia tsy hoe fanehoan'Andriamanitra hoe mirakla mahay manao an'izany Andriamanitra dia hanao an'izany amin'ny olona rehetrarehetra fa misy zavatra tiany aseho ao. Natsangana tamin'ny maty Jesosy ilay Andriamanitra santatry ny fitsanganana maty nanehoana fa tena Andriamanitra tokoa izy niakatra velona any an-danitra ary manomana toerana ho antsika. Natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty koa Tabita Dorcas anehoan'Andriamanitra fa manangana maty Andriamanitra ary abaribarin'Andriamanitra ny asa soa, ny asa fanompoana aniran'Andriamanitra ny vehivavy tahaka ny Tabita Dorcas koa. Fa tsy hoe rehefa misy fahoriana dia angatakapon'Andriamanitra tsanganao maty koa rehefa mbola tsy foko tiavako ty normal be zany. Satria tsangana maty daholo nefa tsy maintsy ho faty daholo tsika. Miala mihirifiry eto atsika rehefa maty ary velona mandrakizay any an-danitra miaraka amin'ilay nisantatra ny fitsanganana maty ka na dia mafy aza ny fisarahana. Tamin'ny herinandro lasa teo tena fahoriana roa be izao. Olona kaiky nay taty California aty promotion-nay pastora niara-nianatra tany Madagasikara samy natsony Jesosy no taminy daholo tamin'ny herinandro teo mampite hangataka hoe Jesosy io atsanganao maty ireo nefa miala sasatra izy any izay. Marary ny folo tsy manafaka ny alahelo zany fa ny finoantsika kristianina dia ilay Jesosy mitsangana tamin'ny maty no manangana antsika amin'ny fiainana mandrakizay, maneho ny voninahiny izy. Fa tsy eto no omenantsika mandrakizay fa fandalovana ny eto ary izay mitsangana amin'ny maty atsangan'Andriamanitra maty tahaka ny Tabita Dorcas dia fanehoan'Andriamanitra fa misy tokoa io fitsanganana maty io. Fa tsy eto atsika no maharitra mandrakizay fa any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny lesona fahatelo dia izao: any amin'ny 18 kilometra any Jopa i Petera no nasain'Andriamanitra nandeha nakany amin'ny tanàna hanangana ny Tabita. Tsy nangataka reto vehivavy reto hatsanganao maty izy fa Andriamanitra mihitsy no naniraka ny Petera. Ilay eritreretina hoe izy ny lohan'ny fondasionn'ny fiangonana. Ny fiangonana naorin'i Petera ihany ozy ny sasany no tena fiangonana. No asain'Andriamanitra mankany amin'ilay vehivavy niasa mangingina nanangana azy tamin'ny maty mba ho hita sy asehony izany hoe manana autorité amin'ny fiangonana izany koa fa misy vehivavy koa nomen'Andriamanitra autorité manangana ny communauté-na vehivavy izay manampy ny vehivavy sahirana tahaka azy. Dia io fananganana maty nataon'i Petera io lesona fahaefatra tsy hoe natao dia daholo nareo jery tao atsangako amin'ny maty izy. Tao mangingina nasain'i Petera nivoaka daholo ny olona. Natao voaporofona zava-tsara fa efa tena maty izy efa tena nampandrona ny razana efa nitomany reto vehivavy reto zany efa tena maty tokoa izy. Zay fa Petera nanangana azy tahaka an'ilay nataon'i Jesosy hoe mivoady daholo areo nareo dia mivavaka. Andriamanitra no manana fahefana manangana maty fa tsy Petera. Tsy fiangonana no manana fahefana. Fa ny fiangonana koa dia iran'Andriamanitra izay baikon'Andriamanitra ihany na avaiza anao na avaiza irany makaiza na makaiza dia izay aniranynao no ataonao zany hoe tsy ny fiangonana no tompo-pahefana. Tsy ny fiangonana no isafidy hoe iry atsangako amin'ny maty dia ity tsy atsangako. Fa Andriamanitra no maniraka na avaiza anao na avaiza sainy maneho ny voninahiny. Tanany nataon'i Jesosy tamin'ilay zazavavy hoe mitsangana, mifoaza amin'ny torimasonao ry vehivavy. Mitsangana atao vitan'ny olona rehetrarehetra ny asanao. Efa
valo taona ty aoriana nananganana an'ilay fikambanana hoe teolojiana velona. Ilay velona moa tany amin'ny séminaire théologique partenopéranina deuxième néo théologie tany Madagasikara tany Antsimona Vory no niara nanangana tamin'ny teolojiana niara-niaratra aminay ilay fikambanana antsoina hoe teolojiana velona vehivavy loterana najoro niainga tamin'ilay vehivavy izay nanjoko tao anatin'ny 27 taona nandeha nandritra ny fotoana lava azafady ka najoro Jesosy natsangany Jesosy fa mitovy amin'izany koa nataon'i Jesosy tamin'ity zazavavy izay efa maty ary natao tetera tamin'ny Tabita Dorcas ty hoe tsy natao atory sy angina zany ny vehivavy fa atsangan'Andriamanitra. Velona mifoaza vehivavy 50 taona tsy navela nanao asa ofisialy mahapastora nataon'Andriamanitra ordinasiona sy niran'Andriamanitra. Fotoana zao atsangan'Andriamanitra isika koa velona mifoaza mitsangana. Tsy vita eo no eo. Ary tsy voatery hitovy tamin'ity fotsiny hoe nivavaka nangina tao petera tsy voalaza ny ten'Andriamanitra hoe nivavaka ela be ve sa nivavaka indray mandeha fotsiny ve sa nivavaka nandritra ny tontolo andro petera fa nivavaka izy dia nifoazana ilay vehivavy dia nitsangana rehefa avy eo fa tsy hoe teraka be za dia aleo aloha masoko fotsiny sokafako dia atorotoro eto fa nitsangana efa nitsangana izy no natsoina ireo vehivavy namana ireo hoe io izy fa nitsangana. Ny vehivavy atsangan'Andriamanitra maty atsangan'Andriamanitra amin'ny fahafatesana atsangan'Andriamanitra amin'ny paralisia dia nitsangana ary manohy ny asa. Fa tsy hoe mbola reratreraka fa avy maty fa tohizonareo amin'izay ny asa fanamboarana fanjairana akanjo ho an'ny vehivavy sahirana tahaka antsika fa nitsangana amin'ny asa Dorcas Tabita rehefa natsangana tanteraka maty. Tanatin'ny fotoana lavabe isan'ny antony voalohany nianarako teolojia na dia fantatra azo hoe amin'ny fiangonana tsy atao ordinasiona ho pastora dia reko lalina anatiko any natsangan'Andriamanitra aho ka natsangana an'ireto vehivavy reto zazakely 20 taona niditra tany amin'ny seminaire voatokarana mpiandry dia avy tena nianatra teolojia 20 taona. Ahoana moa ny ataoko amin'ireto vehivavy lehibe marobe efa miteny efa io izy io hoe anao hoe mandeha malaky loatra bruna mandeha vitesse 6 anao zay mbola mandeha miadakadana tsy izany ny manasain'i Jesosy nandeha nitory nitsanganan Jesosy tamin'ny maty Maria Magdalena sy ilay Maria nakany amin'ny fasana dia miazakazaka tsy hoe vehivavy zay manao zipo lava be dia tsy azakazaka fa mandeha haingana avy dia mitsangana dia manangana ny hafa isika vehivavy rehefa atsangan'i Jesosy. Fa tsy hoe dia efa nareo any afarany ianao an'io e. Atsangan'i Jesosy i Tabita Dorcas tsy voalaza iny hoe mbola tanora ve izy sa efa antitra ve izy fa rehefa natsangana petera tamin'ny maty izy dia nitsangana hanany asa. Nampitsangana an'ireo vehivavy sahirana koa fa tsy nijanona teo fotsiny rehefa atsangana. Ny fahadimy tsy niasa mangina intsony zany Dorcas rehefa natsangan'Andriamanitra tamin'maty satria nanaza amin'izay izy tsy nataony tany amin'ny mangingina intsony amin'izay ilay asa naniran'Andriamanitra anazy. Fa niamaro zany ny olona lasa tonga nanoana hoe zay koa mba tia hanoana ny asanao zay koa mba tia hanoana an'ireo vehivavy tonga tena sahirana ireo dia nasehon'Andriamanitra nanomboka teo amin'izay zany nivelatra nitombo ilay asa fanasoavana ny vehivavy sahirana izay nataony Dorcas tany amin'ny mangingina fa nasehon'Andriamanitra mibaribary tamin'ny alalany nananganana azy tamin'aty. Fomba tsika vehivavy mihitsy efa naturel amintsika io hoe antsika rehefa manao zavatra ao an-tokantrano ao dia tsy miseho tsy mila omengonina dia misaotra bitsaka anao mahandro an'ireto sakafo reto e. Tsy mila an'izany antsika vehivavy normal naturatsika zany fa ny asan'Andriamanitra kosa tsy natao ho voninahitra antsika vehivavy tsy natao ho voninahitry Tabita Dorcas ny nananganana azy tamin'aty fa nehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Izany koa isika vehivavy izay atsangan'Andriamanitra alefan'Andriamanitra mahita ny fianarana sy izany vehivavy atsoin'Andriamanitra hiasa sy atsangan'Andriamanitra tany Tabita Dorcas zany isika no natao hijoro vavolombelona sy aminay hoe atsoin'Andriamanitra koa isika vehivavy fa tsy hoe efa mety aminay foana io manao mangingina tea no mangingina Tabita Dorcas ary najan'Andriamanitra ny safidy ny mazava ho azy fa nasehon'Andriamanitra mibaribary tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty fa tsy natao hafenipenina ny asa fanompoana ataon'ny vehivavy fa natao hibaribary tsy ho an'ny voninahitry Tabita Dorcas fa ho voninahitry'Andriamanitra. Izay no mahatonga antsika mampiasa ny tipedy zava-manahirana ny vehivavy ity tsy hoe hampisehoseho ny vehivavy hampianatra ny vehivavy izaozao sy irehareha fa Andriamanitra mihitsy no maneho ny asantsika mibaribary na dia tiantsika atao amin'ny mangingina aza. Santsika vehivavy ilay hianatra angilisy mangingina ao an'ligne ao fotsiny e. Manina moa ny graduation antsika sehoseho ivelany asan'Andriamanitra ny ran'Andriamanitra antsika io mikarakara tenantsika aloha tsika izay ny atao amin'ny level 1 American English class mianatra an'izany hoe inona no maha izy azy anao namboarin'Andriamanitra ho vehivavy tahaka ny endriny ianao. Rehefa hainao tsara ny momba anao fa tsy ilay vehivavy ambanimbaniana sy ataon'ny fiarahamonina tsinitsiny miakatra level tondra ianao manomboka mianatra an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly ireo. Ay ve izany tena atao hoe vehivavy atsoin'Andriamanitra sy ran'Andriamanitra fa tsy ilay mangingina mipiripirina fotsiny fa aseho ny voninahitry'Andriamanitra. Tsy misy olona mitondra jiro ka mametraka anazy any ambany fandriana fa lasa tsy manazava ny hafa lasa vehivavy manaonao foana sy miteniteny foana no mampiasa an'ireto tambajotra serasera reto fa isika ilay vehivavy atsoin'Andriamanitra hitory ny maha izy azy antsika miafinaafina mangingina asehon'Andriamanitra mibaribary zany. Satroko angingina foana zany efa raika amin'ny 10 taona nianarana teolojia hozy hoe andrasontsy aloha za Andriamanitra mahazo doktora sy za vao sahiteny fa hozy Andriamanitra hoe non rehefa tonga ny fotoana mitsangana anao dia manangana ny hafa koa
dia taony ny vehivavy namanao kijoro tahaka anao koa rehefa napahitan'Andriamanitra hoe tsara ny manao asa soa aniran'Andriamanitra antsika vehivavy na dia ataony hafa tsinotsinona aza. Ary toerao amin'ny toerana hanazavany hafa ny jiro nomen'Andriamanitra anao fanazavana fa aza sitrika fotsiny any aminao any. Na dia izay aza metimety kokoa amintsika vehivavy. Ny lesona fahaenina dia izao. Betsaka ny misy ary miteny vatana amiko anao tena Debora mpiady ho an'ny vehivavy. Fa rehefa namaky an'ity tantaran'ny Tabita Dorcas ity dia tiako kokoa sady kokoa ny tahaka ny Tabita Dorcas. Mahafinaritra izany hoe any ao an-tranonao ihany ianao manjaitra dia manampy ny olona mangingianao fotsiny ihany. Tsy mila hoe reconnaissance n'olona anao, tsy mila hoe rafitra anao, tsy mila hoe inona zany loatra ny mba tiako koa. Nefa tsy izany no plan'Andriamanitra amin'ny tsirairay. Misy tokoa ny asainy miasa amin'ny mangingina. Ary ireny tantara be dia be ireny no tiako zaraina eto am-pety satria izaho dia hatramin'ny fahazazako mihitsy niliana foana manontany. Inona izany nataonao dia be dia be teolojiana vehivavy, mitantara pastora vehivavy tena mitantara izany efa nao areto rehetrarehetra fa tsy rarahiry fiangonana raha atao tatitra aza dia velany foana asan'ny vehivavy io. Manafinafina ireny vehivavy darodaro ny vadiny ireny dia mandositra dia fieny ao an-tranony ao izany asa atao mangingina sitrisitrika any. Fa asain'Andriamanitra aseho izany hoe natsoan'Andriamanitra hamonjy ary aneo mibaribary ny asany isika vehivavy. Na dia tsy tiany lehilahy aza izany fa hiveriny lehilahy fahangalatra ny lazany sy ny toerany matetika ny lehilahy tsy ny lehilahy rehetrarehetra. Izay no mahatonga ny lehilahy sarobotina rehefa omena seza omena an'io hoe any pastory izany no mpikarika izany no président e. Izay no mahatonga be dia be ny lehilahy manao fanaraha nofo amin'ny andraikitra satria rehetrarehetra hoe izy lasa fizahozahoana izany le andraikitra omena anazy fa tsika vehivavy tsy dia izany loatra. Anompony dia hoe dia tokony mangingina ty tsy hanararotako tsy miankina amin'ny identiteko. Izay ny antsika vehivavy. Dia heverina lehilahy fa hiady amin'izay maha izy azy izay mba toerana nomen'Andriamanitra na izay isika dia lasa tsy samy ady koa tsy samy joro. Izay koa ny natsoan'Andriamanitra tsy noho ny fitiavanay fizahozahoana no hitakianay ny andraikitranahy eo anatrehan'ny fiarahamonina koa fa tan'Andriamanitra asain'Andriamanitra seho mibaribary tahaka ny nananganana ny Dorcas tamaty ity anirananay ity fa tsy natao asa hafelona any amin'ny fotsiny. Ary ny afaka farany satria tontolontsika ankehitriny, ny mondentsika ankehitriny mihitsy no efa mediatize, efa digital. Dia ilay miantso antsika izany maniraka antsika amin'ity monde ity koa. Jesosy ilay tsy nijanona tany anaty sinagoga sy tany amin'ny tempoly ihany fa nanitatra ny asa misy io teny an-tendrombohitra teny amin'ny fiarahamonina nitsofotrofoka tany anatin'ny tranon'olona tany. Teny an-dalana izy mifanena amin'ny vehivavy manajanaka maty dia atsangany amin'ny maty n'aiza n'aiza le antsika. Ampiasao koa ny teknôlôjia sy ny monde digital hanaovantsika vehivavy miasa na aniran'Andriamanitra antsika fa tsy fizahozahoana izany kokoa fa asehon'Andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'izay zava-misy ankehitriny ny asa izay anirantsika. Asa atao maimaim-poana tsy mitakitambina. Ary tsy tadiavana laza tahaka natao Dorcas fa anehoana ny voninahitran'Andriamanitra no natsoan'Andriamanitra antsika vehivavy. Ny lesona ianarantsika amin'ny tantaran'ny Dorcas tsy ara-raha veriko indray mandeha izy fito dia izao hoe ireo sahirana indrindra no nipoiny tany amin'ny mangingina nefa nasehon'Andriamanitra mibaribary rehefa natsangan'Andriamanitra tamaty izy. Andriamanitra mihitsy no maniraka mpanompo haneho an'izany mibaribary dia lasa tsy miafinafina intsony ilay asa fa atao mibaribary satria matsavan'Andriamanitra ho velona ny vehivavy miasa nefa tsy misaraka amin'ny vavaka ao amin'ny mangingina. Tsy hoe aviana anao aseho parareo mihitsy hoe hivavaka misy fotoana Jesosy tena hoe hivavaka amin'ny raha ao mba ho hitany hoe tena nanao ny asa fa mivavaka tao amin'ny mangingina petera. Izany hoe na dia manao asa mibaribary amin'ilay monde iainantsika ankehitriny ary antsika dia mila mahay mivavaka any amin'ny mangingina mandrakariva mba ho tohizan'i Jesosy ny asa izay anirantsika. Ary ny asa izany atao hitan'ny olona ny jiro ny voninahitran'Andriamanitra natao hanazavany olona fa ny fiainam-panantsika vehivavy manao ny asa kosa dia tohizana ny mivavaka mangingina ary tsy natao ho mpiatafika tahaka ny Debora daholo isika fa natao hiasa amin'ny fo sy fitiavana ho an'ny sahirana ary mampiasa ny zava-misy ankehitriny tahaka ny Facebook sy ny YouTube sy ny monde digital koa anehoantsika vehivavy ny voninahitran'Andriamanitra fa tsy natokana ho an'ny lehilahy ihany izany rehetrarehetra izany. Manam-pahatonga zoma 5 volana mehy sy raha atao amin'ny commentaire n'ilay vidéo ny fifanarana koa izay rehetra fantatrao izay lesona tokony tsoahana momba ny Tabita Dorcas azonao averina izay rehetra efa nolazaiko teto aza averinderina numéro samihafa fotsiny ny zavatra mipoy dia ampio an'izay recherche rehetra fantatrao momba ny Tabita Dorcas izay mahita valiny maro indrindra sy miverimberina sy mahazo réaction maro indrindra indray no mahazo 5,000 amin'ny zoma 5 Mey 2024. Sahoara namanao anaraka amin'ny fampianarana ampahafantariny hafa fa isika vehivavy dia natsoan'Andriamanitra hiasa hitapoko hitam-pirenena koa fa tsy hiasa mangingina fotsiny satria ny voninahitran'Andriamanitra ny jiro tsy natao hafelona miaraka amin'ny identitentsika vehivavy te hanao zavatra mangingina fa natao aseho mibaribary haka ny nananana ny peteran'ny Dorcas tamaty lasa fantatry ny rehetra hoe misy vehivavy manao asa soa, misy vehivavy apôstôly natsoan'Andriamanitra hanao ny asan'Andriamanitra koa ka izay nahatonga ny olona maro tonga nalohana nanontany inona koa ny azonay hanampianareo
Inona koa no tokony ataonay anampinan'ireo vehivavy sahirana ireo raha mahatsapa anao vatsoan'Andriamanitra hanampy ny vehivavy malagasy indrindra koa dia manasa anao hifandray anay ato amin'ny pejy manolotra fampianarana anglisy maimaimpona ny pejy manolotra fianarana informatika maimaimpona ho an'ny vehivavy ny pejy betsaka amin'ireo vehivavy ireo te hianatra nefa tsy manana na telefônina na internet na ordinateur rehefa mahay mifanampy tsika dia afaka manampy an'ireo vehivavy ireo eto amin'ny pejy manatona any amin'ny mangingina hiresaka mangingina tsika efa misy vehivavy malagasy zao nanampina anay nanampy anay misy grupona lehilahy sy vehivavy ankehitriny mianatra mandritra ny herintaona zay mahakasika zareo ahoana ny ahafahan'ny vehivavy mandray anjara amin'ny fikajiana tontolo iainana zany dia vehivavy anankiray internet ahafahan'ireo vehivavy sy lehilahy namana any Madagasikara miara-mianatra mandingy aminay aty raha mahatsiaro an'izany asa zany ianao ka nomen'Andriamanitra talenta sy fananana tahaka ny Tabita Dorcas koa dia manasa anao hanome am-pifaliana amin'ny mangingina ato pejy mba hampaherezantsika empowering ny malagasy vehivavy tsika koa eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay nifahazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen.